Alleloia, miherapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratry ny andro Pentekosta androany. Ary raha niara-ny angona teo aminy Jesosy raha mbola teto tany dia namepetra ny mpianatra izy hampatsiala any Jerosalema faiandry ny teny fikasan'ny iray izay efa renareo tamiko hoy Jesosy. Fa Jaona nanao bopatisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy ary rehefa vita ny teny. Fa azo hery nareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko hatrany Jodia ka hatrany Samaria ary hatrany amin'ny farany tany ianareo. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany dia nakarina ho any an-danitra Jesosy. Natanteraka ny teniny Jesosy ary mbola namafisiny izany teny izany ao amin'ny Matthieu, vakitsika ny ao amin'ny Matthieu toko fahatelo andiny fa 2:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izao Jaona dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao ka tsy mendrika nitondra ny kapany ao, izy no anao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Ho vavolombelona Jesosy no hoe Jesosy mihitsy no manao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo izay no iarako joro vavolombelona aminareo voninahitry Jesosy Tompo fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tena marina dia nisy vidéo zay nataoko momba ny hoe Jesosy fotoana fitiavanao Jesosy, ary mitohy raha tena marina dia mitohy ity vidéo zay ataoko androany ity voninahitry Jesosy ary misy tenin'Andriamanitra manao hoe ilaza ny asanao magaga ao ampafantatra ny famarinanao dia ny anao ihany. Ijoro vavolombelona aminareo hoe Jesosy no manao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo amin'izao andro Pentekosta izao. Amen. Rehefa niditra tao amin'io trano fivoriana io aho tamin'ny groupe kely io izany dia nisy soratra banderole teo amin'ny rindrina dia ny hoe izy no anao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Mila manana etaeta isika, mila nona. Tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Tena nanana etaeta sy faniriana fatratra ardent désir tato anatiko, nanana finoana sy fankatoavana mba tanteraka amiko ny hoe Jesosy no manao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo, izy no manao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Mila mangataka isika. Ao amin'ny Luc toko fa 2:13 dia misy manao hoe tenin'Andriamanitra, teny soratra masina manao hoe koray anareo na dia ratsy aza malala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainky ava ny ray izay any an-danitra no manome anareo ny fanamasina ho amin'izay mangataka aminy. Amen. Tena nangataka amin'ny Jesosy hoe Jesosy ataovy batisa amin'ny fanamasina sy ny afo ao. Tena ninoko izany teny, tena ninoko 100% izany teny Jesosy izany. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy dia eny fa isy croisade lehibe atao teo tany Madagasikara zany tamin'ny taona 1994 hoe ho avy ny mpanompon'Andriamanitra évangéliste Renard Bonke izany. Ary ny pasteur atao aminay moa izany no anisany ny andraikitra ny fahatongavany izany mpanompon'Andriamanitra izany. Ary dia nagaga dia zao izany hoe tena hoe fotoanan'ny tompo mihitsy izany io fotoana io. Ny lohateny nentin'ny évangéliste Renard Bonke tamin'ny fotoana io dia hoe izy anao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Amen. Misy ny préparation tamin'izany fotoana izany. Natao ny fanamasina tamiko tamin'ny fotoana io. Ny fanahy masina eo aminareo. Ny fanahy masina no mampiaiky ny olona ny fahotany. Tao anatin'ny toriteny nataon'ny pasteur Motoa, tadidiko tsara ny anaran'ilay pasteur dia ity ny fanahy masina tao anatin'ny fibebahana profond ao.
tena adiniko ny olona manodidina ahy tena kotsan-dranomaso ny tavako ny akanjoko moa satria mipetraka miantoriteny dia normalement lena zany teo amin'ny akanjoko teo. Ary rehefa vita izay dia vita ny fivoriana zany dia tena natsiaro maivana, tena natsiaro hoe tena voavela heloko aho ary dia lasa nody tamin'ny fifaliana sy ny fiadanana tanteraka. Amen. Mila abandontsika, mila tena miabandone tanteraka tsika zany manadino ny tenatsika rehefa mamela ny fanamasina hiasa malalaka eo amin'ny fiainatsika. Tsy mila miasa saina zany fa tena hoe tia Jesosy tovy-batisa amin'ny fanamasina sy ny hafa. Tamin'izany fotoana izany dia nanao protocole ny asa nandraikitra nataoko zany tamin'ny fotoana io nanao protocole aho ary rehefa vita ny toriteny nataon'ny evangelistra Renard Bonquier dia nasainy nandroso tsororoa teo anoloany mandroso tsororoa isany miakatra ambony seza dia mametra tanana visy havanana ho an'ny olona mandalo eo dia mametra tanana izany. Rehefa vita ny anjaran'ny olona rehetra tao amin'ilay salina dia anjaranay protocole natao dia eo amin'ny anjarako zany tsy haiko tsy tadidiko ilay olona teo akaiky fa teo amin'ny anjaranay izany. Rehefa tonga teo amin'ny anjarako dia tena tsy takatry ny saiko ny zava-misy izaho tsy mety tonga manantona ny mpanompon'Andriamanitra zany Renard Bonquier fa nahita ny voninahitr'Andriamanitra aho, nahita ny fanatrehan'Andriamanitra aho, Jesosy manao batisa amin'ny fanamasina, ny enveloppeny nandrakotra ahy sy nanao batisa ahy tamin'ny batisa amin'ny fanamasina sy vague de feu mamay be ary tanteraka mihitsy io teny soratra masina ao amin'ny Matthieu toko fahatelo hoe iny an-tanany ny fikororoana ary izy anadio tsara ny eo am-pamolona ka anangona ny variny ho antsopotra fanaikova sy mololo dorany amin'ny afo tsy mety mafy. Tena seko hoe teo ny tena nojokojony fanamasina teo, vague de feu tena mamay be tena naonjokozo ny fanamasina teo zany, tena seko hoe ny fanamasina teo foana tena ao anatin'ny afo mamay, vague de feu tena vague de feu. Zay ny tena zavatra tsapako, tsy mety mahafaka manantona ny pasteur ny evangelistra fa teo foana. Dia rehefa afaka fotoana kelikely dia izay avao afaka nanantona ny mpanompon'Andriamanitra izany. Ary rehefa taty aoriana moa dia nazavin'ny fanamasina rehefa namaky ny boky ny Apokalipsy hoe ilay vague de feu dia ilay teny voasoratra ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko faha 5:12 hoe ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo. Zay no nampianan'ny tompo tena hoe tena nahita ny gloire de Dieu nahita n'io fitaratra ranomasina fitaratra miaro afo io, vague de feu tena hoe tsy haiko milaza azy fa tena hoe tena nahita ny gloire de Dieu, nahita ny fanatrehan'Andriamanitra vita batisa nataon'i Jesosy batisa amin'ny fanamasina sy ny hafa. Tena tanteraka tamiko io ten'Andriamanitra sy voasoratra ao Matthieu toko fahatelo andinin'ny faha 1:12 sy faha 2:20 iny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary mila misotro isika, mila misotro mandray ny fanamasintsika, mila manatanatana vavitsika, atanatanao ny vavanao fa ho fenoko. Mila tsika manatana fenoy a tompo. Mila manao acte de foi isika rehefa andray izany batisa ny fanamasina izany arak'izay nampian'ny tompo azy zany. Ary rehefa vita izay teo amin'ilay vague de feu zany dia zay avao afaka nandroso teo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra nametrahany tanana. Dia en extase aho, tena tsy ilay olona hoe mody menjery reny, hoe mody menjery en extase dia mody menjery fa tena hitanao mihitsy hoe misy tanana mametraka anao moramora, mametraka anao ohatran'ny tena manao batisa anao, tena mametraka anao dia en extase aho. Ary rehefa en extase dia nandray fiteny vaovao, fiteny tsy fantatra
vaovao nandray ny rany lanitra iram-panahy teo amin'ny fanatrehany ary nandray ny hosotry ny fifaliana. Betsaka ny vavolombelona nahita izany moa. Tena voninahitra ho an'Andriamanitra hoe manamarina ny teny Jesosy fa Jesosy manao batisa ny fanamasina sy ny afo. Ary rehefa niala teo aho mandeha hody izany dia tongotsy ety tany tena hoe fijery vaovao, atmosfera vaovao no nampiaina ny Tompo tena hoe tena avarina ny tarehiko ary nanomboka teo dia niova ny tarehiko. Tsy le tarehy farinitra fa tena hoe tena vaovao tena hoe Jesosy nanao batisa fanamasina sy afo. Tena be tapena ny fanamasina nataony anatiko izy moa mahalala fa tena hoe tsapako hoe tena hoe nataony Jesosy batisa fanamasina sy afo. Ary rehefa nandeha teny an-dalana dia jereko ny tongotro raha mijery ny arabe zany dia jereko ohatrany hoe mamindra ny tongotro kanefa mamindra ny tongotro fa mitsingevaheva mandeha. Mitsingevaheva mandeha eny ambony, mitsingevaheva zany mandeha eny amin'ny arabe ohatrany hoe misy vovoa ohatrany hoe misy vovoa eo amin'ny atao hoe eo amin'ny 50 centimètres eo ny haavony fa tena hoe mitsingevaheva mandeha eny an-dalana tena hoe tsy tia tany tsony tsy tia tany fa tena ohatrany hoe fa tena tsy haiko tsony tena fa tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena tsy takatry ny saina fomba fiasan'Andriamanitra. Voninahitra teo an'Andriamanitra vavolombelona izany Pentecoste izany hoe Jesosy nanao batisa fanamasina sy ny afo. Halleluja. Tsy adinoiko izay natao batisa taona 1982 natao batisa ny rano 1994 natao batisa ny fanamasina sy ny afo. Fanamasina moa manana fomba fiasany, misy ny olona atao batisa ny fanamasina vao atao batisa ny rano. Izany atao batisa ny fanamasina, atao batisa ny rano vao natao batisa ny fanamasina. Asan'ny fanamasina izany voninahitra ten'Andriamanitra hoe Jesosy mihitsy no manao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tsy photocopie ny teny tsy fantatra, mila fantatritsika izany. Tsy photocopie ny teny tsy fantatra fa original. Tsy enarana ny teny tsy fantatra fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny anjarantsika dia mandray le zavatra omen'Andriamanitra, mandray ampanitretena. Andriamanitra mitoetra amin'ny fitoerana avo. Andriamanitra mijery ny fo, ny fanahy torotoro sy ny manitretena. Toera foana amin'ny fanitretena. Toera foana amin'ny fo torotoro sy mangorakoraka. Raha mbola tsy vita batisa amin'ny fanamasina ianao andro Pentecoste androany, mbola tsy vita batisa amin'ny fanamasina ianao manana hetaheta. Fotoanantsika tsy fotoanan'Andriamanitra. Fa ny anjarantsika dia izao hoe Jesosy amarino amiko io teninao io. Mino io teninao io fa marino amiko io fa ianao Jesosy no manao batisa amin'ny fanamasina sy ny afo. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Aza tsy azo tenitenena foana, tsy enarana ny teny tsy fantatra, forsen'Andriamanitra hoe amin'izao andro farany izao dia misy hoe samy iny teny tsy fantatra daholo, samy iny teny inona raha no teneniny io? Io tsy asan'ny saina io. Tsy asan'ny saina ny teny tsy fantatra fa izao fanomezana avy men'Andriamanitra. Ary izy hoe misy loharambo, misy teny tsy fantatra dia Andriamanitra no manome ny teny mi-exprimer araka izay tiany fanamasina ary manampy antsika betsaka amin'ny vavaka ny teny tsy fantatra dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Marina ny teny Jesosy marina ny Pentecoste fa handajaka ny fanahiny fa azo oerinareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko hatrany Jody ka hatrany Samaria ary hatrany farantany. Vavolombelon Jesosy tsika. Koa tsika samy milaza ny famonjena izay nataony Jesosy, mitory nandraisantsika ny batisa ny fanamasina ho an'ny olona rehetra fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra ny Jesosy tsika, misaotra ny fanamasinantsika fa miaraka amintsika izy eo amintsika izy tsy mamela antsika ho rery izy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Amen.